Zay zany aloha no azo ambara makasika an'ireny voka-pifidianana vonjomaika na ho an'ny teto an-drenivohitra na ho an'ny tany amin'ny faritra izahana trano no mitondra ho antsika ny hampahambokatra hoentina amintsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao fa isan'ny tompomarika voalohany tao anatin'ny fikarakarana izao fifidianana izao ny voamera maleotena misahana ny fifidianana ny CENIT manana fanazavana izy ireo manana ny fomba fijeriny makasika ny fizotry ny fifidianana tamin'ity andro androany ity. Raha ny fizotry ny fifidianana iran'ny Madagasikara zany dia nisy sorantsika Andriamanitra andrenanahary satria dia tena milamina ary dia milamina soamatsara ary vita soamatsara izay fifidianana miandrasantsika ary nandrasantsika hatry ny ela izay. Manerana ny Madagasikara zany dia tsy nisy ny olana. Manao zavatra moa misy foana ny indro kely satria tsy misy zany tonga lafatra zany amin'ny zavatra atao. Ny indro kely nisy dia tany Kalamavony sy tao Betroka no ny asa ny asan-dahalo zany dia nisy ny fanarahana ireo vatan-dehilahy teo toerana nanaraka an'ilay omby kanefa dia nisy ny fahatarana zany tamin'ny fivoahan'ilay bureau de vote kanefa dia nilamina soamatsara ihany. Izay zany amin'ny ankapobeny ny zava-nisy manerana ny Madagasikara ary amintsika amin'ny teny zao amin'izao alina izao dia efa eo amin'ny atao hoe 20 isanjato ny bureau de vote rehetra dia navita soamatsara an'izay fifidianana izay efa eo am-panatanterahana an'izay fanisam-bato izay amin'izao fotoana izao. Manahoana ny lalan'ilay fanangonana amin'ny vato zany izao? Ny lalan'ny fanangonana ny vato zany rehefa vita eo zany zao ilay vokatra dia efa misy toerana anankitelo zany no anangonantsika an'ilay vokatra. Ny voalohany zany dia ny zareo zay akaiky an'ilay SRMV na section de recensement matériel de vote zany dia mandeha tongotra ny président ny bureau de vote ny chef fokotany sy ny agent électoral zany mitondra an'io vokatra io eo anatrehan'ny SRMV. Ho an'izay somary lavidavitra ny toerana zany dia efa misy zany ny fiara izay efa nanaovan'ny PASEM antso atao hoe manifestation zany tamin'ireo olona ireo efa misy ny contrat ny fanarahana dia efa misy koa ny point de ralliement zany angalana an'ireo vokatra ireo mety eo anivon'ny commune zay zavatra zay. Ho an'ilay toerana saro-dalana indray zany le fahatelo dia efa niainga tamin'ny maraina teto Antananarivo zany ny hélicoptère anankidimy eo anatrehan'ny chef lieu de province rehetra amin'izao fotoana izao izay efa vonona ny ainga rapitso maraina ary dia misy malagasy moa ny ray eo anatin'izy ireny ny avy eo mitafika napakapaka ihany koa moa zany niara-niasa taminay nandritra ny fotoana maro hijerena n'izay plan de ramassage izay mba azahoana maka an'ilay vokatra amin'ny toerana saro-dalana indrindra zany ka mba azahoantsika mitazona an'ilay défini CENIT ohatrany tamin'ny premier tour teo hoe telo andro aoriana zao fifidianana zao dia mba ho tonga eo anivon'ny SRMV ny vokatra rehetra manerana Madagasikara. Nisy le indrokely izy anao teo anisan'ny hitanay zany tsapanay tany amin'ireny barao ireny le hoe nisy olona misy manao soniny anarany aiza zany fipitra raisina ny zava-nisy zany dia le hoe tsy fanaovana sonia ny liste d'émargement anankiray teto Antananarivo moa ny ankabeazan'izay zavatra zay nisy moa zany ny fiantsonay tamin'ny radio Pyrénéna ary niangaviana koa ny chef fokotany raha mbola hitanareo ny toerana misy an'ireny olona reny mba antsoa izy mba handeha hanao sonia an'ilay liste d'émargement anankiray satria mety ahafato an'ilay vokatra ao amin'ilay bureau de vote izay. Izany zany anefa dia efa nisy ihany koa ny fiantsoanay nilazanay hoe asio observation ho an'ireo observateur na ny délégué ny candidat ao anatin'ilay PV mba azahoantsika zany miaro azahoanay miaro ireo mpifidy zay tsy tsin'ilay mpifidy le izy ary tsy fotony na fotin'ilay candidat fa ataoko hoe tandrevaka na tsy fahampiana formation ve sa inona ny zava-nisy teo amin'ilay membre ny bureau de vote ka nahatonga an'izay zavatra zay fa dia ho hitanay manokana hoe taizany nisy an'io fa azahoanay aty amin'ny CENIT amin'izay fotoana izay raha tena le olona tokoa tonga ny fidy fa noho ny fahadisoany le membre ny bureau de vote nahatonga an'ilay sonity tsy tanteraka dia misy le observation ary hoarahanay observation ihany koa zay makany amin'ny cour électoral spécial mba tsy ataoko hoe avoasazy an'ireo mpifidy zay nilahatra hatramin'ny maraina.